miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mahazo vola fa tsy misy miangana. Izay indray ravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ary vidéo faharoa izy ity izay resantsika mahakasika ny rendrarendra. Efa nisan'ny vidéo tany aloha izay resantsika amin'ny fanapandany. Mbola izy ny vidéo manaraka iresantsika amin'izy ity. Fa androany dia te hampatsiaro anao le tenin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra Marthe Hervé anisan'ny mba hatsiarovako azy izay teny izay amin'ny hoe ny vola omen'Andriamanitra ny olona ozy izy dia ampy iainany amin'ny ankapobeny fa ny olona ny be rendrarendra be filana loatra dia lasa ohatrany hoe tsy ampy le vola izay omen'Andriamanitra. Dia be mihitsy ny soratra masina izay mampianatra antsika ny amin'izany. Ohatra zao ny tantaran'ny zanak'Adala izay fantatsika tsara ny Luka 5:20. Rehefa nomena azy ny arenany, rehefa teo ampelantanany ny arenany dia tena be le arena fa dia nylaniany tamin'ny rendrarendra ny ankabetsahan'le izy dia tsy nisy niangana le izy. Dia tena ritra na hantra mihitsy izy. Ary be ny olona ny manam-bola tena mahazo vola fa tsisy miangana mihitsy. Dia rehefa tena dinianao nefa dia be rendrarendra be dia izay no mahatonga le vola ho tsy misy miangana mihitsy. Dia ohatr' izany koa any amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra dia misy tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena izay maty vady. Dia rehefa niresaka tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra Elisy izy dia ozy lehilahin'Andriamanitra hoe ndana mankataka vilany eraky ny tanàna dia rarao ny menaka sy ny ohatran'izany dia natao izy. Dia rehefa azo daholo le menaka be dia nakany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy ny tema inona tokony ataoko. Dia ozy le mpanompon'Andriamanitra hoe mandehana amin'dio le menaka ozy izy dia andoaviny trosanareo ny vola dia avy eo ny ambina hivelomanareo. Zay zao dia maneho amintsika koa ny amin'ny priorité hoe rehefa manam-bola ianao aza tonga dia miazakazaka amin'ity rendrarendra samihafa ity fa ny mahasoa aloha avy aloha ny trosa avy eo ny fivelomanareo zay sakafo sy haninareo aloha zay aloha natao. Fa ny olana manko dia izao ny ankabetsahan'ny olona rehefa mahazo vola dia tonga dia lasa mandeha mankany an-tsena. Dia rehefa tonga any ianao ny société iainantsika dia société de consommation be ny dokam-barotra promotion solde sy ny rehetrarehetra dia mahita an'ilay alina eo dia ary ohatrany tsara ty machine fanaovana ino ty robot fanaovana jus ty dia ohatrany hoe tsara le izy dia ary mora koa le izy zany roa alina dia iny dia vidiana. Dia lasa indray maketsy dia ary ohatrany tsara indray ty fikikisana karoty ty dia lasa dia vidiana. Avy nefa rehefa tonga any an-trano ianao indray mandeha nanao jus fotsiny dia naprime le zavatra. Ary le jus efa azonao atao tsara amin'ny fomba tsotra, fomba malagasy fa tsy voatery hoe ampiasa an'ity robot sy isan-karazany ity ianao. Na ny karoty zany raha azonao tetehana azonao kikisana amin'ny antsy zany rehefa hoe ana fa mila tsitsiana tsara le vola fa be ny zavatra tiana hovidiana eny an-tsena ary tokony hovidiana daholo ny zavatra rehetrarehetra fa le rendrarendra mihitsy indray mila tadidiana tsara. Dia ohatran'izany koa misy ny olona tena mahazo vola be mihitsy fa dia le rendrarendra dia ohatrany hoe gaga ianao. Lasa izy mandeha rehefa zoma hariva na alarobia hariva dia miarakaraka amin'ny namana dia misotrosotro dia tonga dia komandina daholo na nema 20 isa, masikita 70 isa, ny tavoahangy misy alcool isan-karazany efa tsy kotiana intsony dia tonga dia 400 000 avy eo ny addition an'iny. Dia iny fampizarazarana eo dia efa 100 000 ohatra. Dia raha manao an'izay izy fois 4 ao anatin'ny iray volana dia efa 400 000 zany ny vola laniny anaovana rendrarendra ohatran'izany fotsiny. Dia ohatran'izany koa ny olona sasany rehefa hariva ny andro dia lasa dia mandeha mihinana lasopy masikita hery tsy hery ohatra hoe tsisy sakafo ao an-trano. Za tsy miteny hoe ratsy le izy fa mila mandingitra sao dia rendrarendra fotsiny fa rehefa hisakafo ana ny an-trano dia tokony tsy mihinan-kinana ohatran'izany na hoe raha mihinana dia miaraka amin'ny ankonana indray mandeha na ohatran'izany fa tsy hoe isan-kariva dia mandany 5 000 eo mandany 2005 eo. Dia avao koa teo ny 2500 francs iny koa teo iny fois 30 na atao hoe fois 20 dia hitanao tsara fa efa manalina iny. Dia izay le rendrarendra samihafa izay mandeha. Dia ohatran'izany koa misy olona dia hoe mampiasa le télé misy an'ireto le sahafa be antenne be reto ny atao ambadika dia iny koa fa dia andeha hividy koa nga tsy ampy anao reo chaîne be dia be gratuit reo. Raha mbola tsy amin'ny fahefa mividinao aloha izy dia mila mety rendrarendra izy dia izay mahasoa aloha vao ny mahafinaritra fa ny tsy fahitantsika manavaka an'izany koa indray lasa misy tsy fahendrena dia lasa mandany vola amin'ny rendrarendra isika. Dia ohatran'izany koa any ambanivohitra rehefa miakatra le vokatra dia tonga dia lasa mividy moto, lasa mividy indreny radio be sy ny anana reny dia tsy mieritreritra akory hoe ahoana ny tokony hitantanana an'ilay vola sy anana. Dia avy eo amin'izay rehefa mandeha amin'izay ny fahasarotana amidy mora be indray le moto, amidy mora be indray le radio dia izay no mahatonga antsika hoe na manam-bola aza dia tsisy miangana mihitsy satria le rendrarendra ny be dia be ka mila mitandrina antsika. Dia tahaka izany ny lamaody, tahaka izany ny resaka hoe goûter na dia ny goûter an'ny ankizy ary
dia mila fitinina tsara ampianarina ny ankizy amin'ny hoe itsika aloha mbola zao ny fa efa mividitsika tsy izay ataon'ny hafa akory dia tsy maintsy ataontsika tsy hoe namoaka an'izao ihany na dia tsy maintsy hamoaka an'izao fa hifananana ilay izy fa izany no mahatonga ilay volo am-pelatanantsika miaina am-pitoerana dia rehefa mitambatambatra hatramin'ny resaka crédit ny internet sy ny zavatra samihafa atambatambarana io volo io hoe dia ho hitanao tsara fa mivadika vola be io dia izay no mahatonga ilay hoe na dia nahazo vola azy ianao be dia be koa ilay famoaham-bola misy ny olona dia manao volo manao hatramin'ny ho-tanana ho-tongotra ny tare hatramin'ny volomaso antaniana vola daholo ny zavatra rehetrarehetra ty dia mila mandinika tsikariavana fa zany mahatonga ilay vola tsisy miangana mihitsy be rendrarendra sy filana loatra tsika dia avy eo amin'izay dia pastera eto ambavaka fa tena be trosa be bokany trosa ohatr' zao ianao no mantany an'ilay vola amin'ny zavatra tsy misy dikany dia pastera ny sairanao hivavaka ho anao tsy miteny akory hoe tsy tokony hangataka vavaka tsika fa mila mandiny tena tsara tsika fa za tonga dia mihazakazaka fotsiny hoe hivavaka na ohatra an'izany fa dia nio tsara koa aloha ny tenanao fa sao dia tsy misy fahendrena mihitsy ianao mitatana ilay vola zay eo am-pelatananao mbola isan'ny video maromaro resantsika toyan'izy ity fa mbola be dia be mihitsy ny resaka azo resahana ny amin'ity hoe misy vola eo am-pelatanan'ilay olona fa tsisy miangana mihitsy fa izay koa aloha dia anisany dia averiko ihany isaky ny famaranana ny video hoe rehefa misy vola tonga eo am-pelatananao mivavaha mihitsy aloha anontany mihitsy aloha ny tompo hoe inona jesao ny sitraponao ny amin'ity volo ity ahoana ny tokony ataoko ny amin'ity volo ity dia zay ianao vao mampiasa an'ilay vola araka ny tokony izy dia jerevy tsara mihitsy hoe inona lara-pahamehana inona ny maika inona ny ohatrao fa indraindray tsika lasa materialista dia feno karazany entana ao an-trano entana izay ampiasainy indray mandeha fotsiny fa tsy hoe tena ilaina be akory ilay izy fa dia lasa materialista ilay fiainana dia vidiana daholo ty zavatra rehetra apetrapetraky ny olona hoe solta eny an-tsena ity dia avy eo amin'izay lasa midobo ny trosa amin'izay voasahirana zany mila fahendrena dia mila fitandremana amin'ny fiainantsika dia mirary soantsika rehetra dia samotahin'Andriamanitra amen